Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Antom district Nambalavao ndray no nanohizan'ny filohan'ny Rajoelina mivady ny fitsidiana an'ireo miarambony atao aorian'ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsiray. Fitsidiana ihany koa nitondrana vahaolana amin'ny fanarenana ireo fototra Simba. Nanamarina ny fisian'ny fanodikidinana avola teo amin'ny secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le sida ny tompon'andraikitra. Ireo so amin'ny fanaramaso amin'ny fampiasana ny fiara rehetra hatrany amin'ny faritra ny aty amin'ny foibe raha ny fanazavana. Miantso amin'ny siny mangarahara amin'ny fitantanana sy ny fanavaozana ny fomba fiasa eo amin'ny obda ireo mpanakanto taorian'ny fanesorana ny talena ity sampadra ity. Tsy nisy ny fakakevitra nandritry ny filan-kevitry minisitra farany teo. Lehilahy iray no voalaza fa avy nangalatra ary mitondra fitaovam-piadiana noho ny fanenjehan'ny olona teny 67 hektara androany. Rehefa nenjehan'ny mpitandro ny filamenana izy dia nitsoaka tany anaty rano ary voatifitra avy teo. Maresaka iraisam-pirenena fahombiazana ny feonana teo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tao Russie sy Ukraine ary Allemagne raha nambaran'ny filoha Frantsay. Nonjerena nandritra izany ihany koa ny vahaolana ho fisorohana ny ady. Ny adidiny novitra. Pilatra topolasy sy topogoa fotoana vaovao to amin'ny Koldeveka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farana. Nanombotsika ny vaovao dia tao amin'ny district Nambalavao indray no nanohizan'ny filohan'ny Rajoelina mivady ny fitsidiana ireo niarambony atao aorian'ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsiray. Fitsidiana izay nitondrana ihany koa vahaolana amin'ny fanarenana ireo fototra Simba. Henri Florio. Tao aorian'ny fitsidian'ny filoham-pirenena mivady ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsiray tany amin'ny distrikany Mananjary, Manakara, Farafangana ary Fianarantsoa tao anatin'ny 2 andro ny sesy. Nanonidiany ka niazon'ny distrikany Nambalavao indray ny filoha mivady tamin'ity androany ity. Isany nahitana takaitra tamin'ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsiray ihany koa teto amin'ity faritra ity. Maro ny tokantrano very fananana, ny tantsaha very volo sy biby fiompy, ny lalana sy tetezana tapaka. Fantatra fa harenina avokoa ireo sekoly rava nandritra ny fandalovan'ny Rivo-Doza ary hidina ifotony avokoa ireo minisitra nafaingana ny asa fanarenana rehetra. Rapito zay anao conseil des ministres manomboka ny amin'ny Zoma tsisy ministra mipetraka atsony ao Antananarivo fa samy mandray andraikitra daholo ny ministra koditra rehetrarehetra mipetraka milafika mihitsy manerana ny nosy ary mifanampy amin'ny fomba anarenana aingana ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ho atao. Nampiseho ny modely hoe midina aty fa mihitsy moa ireo ministra efa zay volontaire dia fa tsy maintsy midina daholo ministra rehetrarehetra mametraka tsika laminasa mametraka ny coordination ahoana tsy isan-andro fa ty misy azo tokony vodiny ito misy tolona tokony ho atao ito misy lalana tokony ho arenina tonga dia débloquena ny vola ao anatin'ny hitsiny sy ny rariny tsy misy mifanararotana amjena ny vahoaka zay ny laminasa ataontsika. Za tsy tia hita mihitsy hoe afaka 2 volana 3 volana dia mbola tsy miarina ny sekoly tsy ekeny zany. Zay moa madame ministre fa niteny mihitsy hoe manomboka amin'ny herinandro koa zany zay no fivorinana ataonay tao dia andeha aty amin'ny faritra Matsiatra ambony any amin'ny faritra Vadivavy any amin'ny faritra Fitovinany hijery ny anarenana ireo sekoly rehetrarehetra tsy maintsy arenina farak' zay aingana. Nitondra fanampiana sy nankahiri ireo trabona tao Ambalavao ihany koa ny filoham-pirenena mivady nandritra ny fitsidiana izay nataon'izy ireo. Nambaran'ny filoha fa miara-miatrika manoloana ny sarotra, miara-mitady vahaolana amin'ny mpiarabelona narenana aingana ireo Simba. Zavatra ilain'ny vahoaka zany tsika tsy maintsy manampy vahoaka ankehitriny. Ankoatran'izay dia nareo reto ny andiany voalohany mahazo an'ilay vatsy tsinjo. Izy io zany dia isy fandaminana ho ataonay miaraka amin'ny ben'ny tanàna sy ny député fa tsy maintsy zany misy itoy foana io fanomezana vatsy-tsinjo io na io eto Ambalavao na io any Lalanginy na io any Sandro sy ny député hafa rehetra ihany koa mahazo an'io daholo tsika fa alamitsika tsao matsara amin'ny fizarana an'io reo vatsy-tsinjo reo. Ny vatsy-tsinjo atao hatramin'izay dia araka ny teneniko foana rehefa misy mizara vary vary 5 kilao meny vary 8 kilao fa za kosa izy za hoe efa misy samby ray any ray manontolo
sambo ray iray manontolo efa ho tonga amin'ny volana febroary zao dia misy vary amin'ny gony 5 kilao zaraina amin'ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Izay zany ny zavatra ho ataontsika. Lalana maro ihany koa ny fantatra fa tapaka tany an-toerana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ka nampahan-tena ny filoham-pirenena mivady fa ho amboarina ireo tetezana simba ireo. Ankoatra ireo rehetra ireo, efa tafapetraka ihany koa ny tetezana mampitohy any Ambalavao sy Osy izay tapaka nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Raha ny antotanisa makasika ny avona izay nateraky ny rivo-doza Batsiray kosa indray dia niakatra foana izany. Raha ny antotanisa izay navoaka ny BNGRC tamin'ity androany ity tamin'ny 10 ora hariva teo. Tafiakatra 2.20 ireo namony ainy, 1.70 tamin'ireo tao amin'ny distrika ny Kongo. Mahery ny 5.64 sy ray hetsy ireo trabona. Izany hoe atokantrano miisa 4.703 sy roa alina izany. Amin'ny total 7.703 sy enina alina kosa ireo nafindra tamin'ireo site d'hébergement. Raha ny foto-drafitrasa kosa indray dia 8.707 ireo trano simba tanteraka. 7.702 kosa ireo nisy afasimbana ary miisa 8.709 ireo difitry ny rano. Nanizantsika ny vaovao kosa indray dia isan'ireo distrika nitondra takaitra noho ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray farandoy ihany koa ny distrika Midongy Atsimo sy Befotaka Atsimo. Hatramin'ny androany tsy mbola misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana tonga any amin'ny toerana ho ny zanaky ny faritra io na saina. Tsy afabela tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray ny distrika Midongy Atsimo sy Befotaka Atsimo faritra Atsimo Atsinanana. Raha ny taremarika Vonjomaika ao amin'ny distrika Midongy Atsimo, olona iray no namony ainy ary manodidina ny 707 ny isan'ny olona trabona ary trano maherany 900 isa no dibo-drano. Ankoatra ireo ny fambolena izay fefiky ny rano amina velaran'ny tany 400 hektara. Tsy mifanalavitra amin'io ihany koa ny fahavoazana ao amin'ny distrika Befotaka Atsimo. Na eo aza izany fahasimbana izany, tsy mbola nisy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana sy ny BNGRC amin'ireto distrika ireto ho ny zanaky ny faritra. Miangavy Antanandroa ny fitondrana foibe sy ny tompon'andraikitra mahefa rehetra mba hijery akaiky any Midongy sy Befotaka zay mitoka-monina tanteraka miaraka amin'ny fahorena sy fahasairanana. Lalana tapaka, trano rava, fambolena potika tanteraka, aina na foy. Hatreto tsy mbola nisy na famangeny mpitondra foibe na fanampiana avy amin'ny BNGRC fa ny tompon'andraikitra eo an-toerana no manao zay ho afany amin'izay kely eo am-pelatanany. Ny faravana nefa efa tena mihoatra ny zakan'ny entimanana. Mpiray tanindrazana toy ny zanaka malagasy rehetra ny ao Befotaka Atsimo sy Midongy Atsimo ka mendriky ny hotoloran-tanana sy ho ampiana toy ny atao amin'ny distrika ny harambona rehetra eto amin'nosika. Tsy araka ireo tompon'andraikitra eny fotony ny fandraisana tanan'ireo trabona izay Amanarivo raha ny fanazavana hatrany na efa manampy aza ireo tsara sitrapo. Efa nisy nitatitra nalefa tamin'ny tompon'andraiki-panjakana isa-tokony sy ny teo anivon'ny BNGRC vao nidona ny loza saingy tsy mbola nisy valiny izany hatramin'ny androany raha ny fanazavana hatrany. Nanamarina ny fisian'ny fanodikodinana avola teo anivon'ny secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le sida ny tompon'andraikitra roso amin'ny fanaramaso ny fampiasana ny fiara rehetra hatramin'ny afaritra ny aty amin'ny Foibe raha ny fanazavana voaray miantarandriana. Tena nisy ny fanodikodinam-bola teo anivon'ny SECNLS sana ny secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le sida raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra amin'ny asa eo anivon'ity komity misana ny ady amin'ny sida ity. Raha toka mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity, roso tamin'ny fandraisana fepetra eo anivon'ny SECNLS ireo tompon'andraikitra. Nisy moa ireny zavatra ireny tsy afenina antsika fa zavatra efa nisy ireny. Ny fanavaozana sy ny fanasarana dia ny fanamafisana ireo araky ny voalazany tonimpana tanteraka teo ny fanaraha-maso akaiky aloha. Ireny fiaran'ny fanjakana ireny fananam-bahoaka ny fananafanjakana ny fanaraha-maso ny foka sy ny miditra sy ny hoe aiza sy aiza daholo ny lalana alehan'ny tsirairay. Nisy ny fepetra noraisina ihany moa zany makasika an'ireny zay voaroroeta anatin'ireny zany aloha dia tonga dia efa nonandraisina fepetra mihitsy hoe tsy mandray anjara intsony
eo amin'ny karazana fitantanana ny isaka ny raharaha ny fiarany SECNLS. Tonga dia izay aloha zany ny fipetrany raisina voalohany indrindra ny mahakasika an'ireny ireny zavatra ireny. Tsy mijanona eo iroso amin'ny fanadihadiana lala mikasika ny fampiasana ireo fitaovana sy fiara rehetra ny avy aty amin'ny fitantanana foibe amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Manerana ny faritra rehetrarehetra 2 3 izy amin'izao fotoana izao manerana ny nosy zany. Any amin'ireny toerana ireny zany dia nisy ihany koa zany ny fandefasana ny fitaovana tsirairay avy. Narahana maso akaiky ireny fitaovana lasan'ireny ho an'ireo nampiasa ny fiara rehetrarehetra dia ampitaina fa tsy maintsy ho avy ny aty amin'ny foibe anara-maso ary hidina ifotony hijery an'ireny zavatra ireny tsirairay. Ka eo moa zany dia samy tokony andraikitra daholo ny tsirairay amin'izay zany tsy maintsy hidina anara-maso ary hijery akaiky ireny fiara ireny hoe sy ny fananana ireny indrindra hoe nakaiza ity toerana ity ananana proof daholo ny fandefasana an'izy ireny tsirairay avy any. Ka zay zavatra zay zany dia tsy maintsy ho atao zay ary tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny fotoana fohifohy lavalava ihany satria ny fanatanterahana zavatra koa moa tsy mora. Napetraka ny procédure rehetra indrindra ary mahasarotiny anay mikasika ny fananany mpamatsy vola, ny fananany mpanjakana indrindra ny procédure moa zany vao namafisina natsaraina tamin'ny taona talohan'ny 2024 ny fitantanana izany koa maro ny zavatra efa napetraka fa tsy tenenako fotsiny ohatra hoe ny eo amin'ny resaka tomobila ny fanaraha-maso ny fandehandehanana, ny carnet de bord, ny olona eny ambony fiara, ny lalana alehan'ny fiara sy ny solika laniny manana agence fiduciaire zay manara-maso akaiky ny fitantanam-bola, finance sy ny mobilisation zany. Raha iverenana olona 440 no voaroroy tamina raharaha fanodikodinana volam-bahoaka teo anivon'ny SECNLS ary niakatra PAC na ny pôle anticorruption ny alakamisy 7 ny volana febroary 2024 lasa teo. Araka ny valim-pitsarana nivoaka, roa no nahiditra mimponja vojimaika eny an-tanimora, olona iray hafa eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana, ny ambiny no ahafahana vonjimaika eo am-piandrasana ny toy ny fanadihadiana. Mizara maromaro no navoaroroy azy ireo, isan'izany ny fanodikodinana sy halatra fiara eo anivon'ny komity nasionaly miady amin'ny sida. Nisy ohatra fiara tsy mataho-dalana miisa 13 izay nalain'izy ireo ny pièce tao anatiny ka tsy nisy ondraisy intsony. Nisy fiara iray ihany koa natakalon'izy ireo fiara efa ratsy. Ankoatra ireo fiara tsy mataho-dalana miisa 5 any komity nasionaly miady amin'ny sida no tsy hita. Raha ny fitsiriana sy fanadihadiana natao dia tombanana hatrany amin'ny 4 miliara sy 2.3 tapitrisa ariary no voahodikodina. Ny taona 2024 ny mpitarika teo alohan'ilay komity nasionaly miady amin'ny sida no nanapa-kevitra metraka ireo fiara ireo teny manakambahiny sy alasora. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia manodidina ny 100 tapitrisa dolara isan-taona ny fatiantoka eto Madagasikara vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza sy fiakaran'ny rano raha ny fanadihadiana izay nataon'ny banky iraisam-pirenena. Saika voakasika izany avokoa ny sehatra rehetra raha ny fanazavana ireo apahy toekaren'ny alarana efison. Tao anatin'ny 13 taona, manodidina ny 30 ny rivo-doza sy tafiotra tropikaly nandalo teto Madagasikara, nisy ireo niteraka fahavoazana goavana. Raha ny tatitry ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena manodidina ny 100 tapitrisa dolara ny fatiantoka isa-taona vokatry ny rivo-doza sy ny tondra-drano ho an'i Madagasikara. Misy fiantraikany ara-toekarena sy ara-bola lehibe eto Madagasikara izany ary miteraka fatiantoka goavana vokatry ny loza. Saika simba avokoa noho ny fiakaran'ny rano ny vokatra rehetra tamin'ny faritra maro. Ny rivo-doza anano nandalo tamin'ny faritra avoatany, ny faritra avaratra sy andrefana. Nanaraka azy ny rivo-doza Batsiray izay namela takatra mafy tamin'ny faritra atsimo Antsinanana. Raha ny fanazavana ireo ampahy toekarena, sehatra maro no nahitana fiantraikany vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza. Eo amin'ny resaka grandeur macroéconomique dia eo amin'ny resaka inflation. Amin'izao fotoana izao efa tsy maharaka tsy nisy ary ny inondation tsy maharaka ny famokarana ataontsika. Indrindra ny resaka vary zany no resahako. Maika moa fa nisy an'iny hoe maty ny fambolena dia inona zany ny akaran'ny vidim-bary voalohany indrindra eto Madagasikara dia manoloana an'izay tsy maintsy ihany koa ny fanjakana zany hanafatra
satria tsy ampy ny vokatra tsisy hohan'ny malagasy dia tsy maintsy hanafatra izay nefa dia miteraka fivoahan'ny vola vahiny ao antsika izay le perte ngezabe zany ao antsika anankiray ihany koa impact be ngezabe teo farany teo zany dia ny resaka énergie satria nisy impact goavana be tamin'ny famokarana herinaratra ny fandalovan'ilay cyclone tamin'ny farany teo fotsiny zao dia tapaka presque 12 heures par jour ny herinaratra teto amintsika. Anamaivana ny fiatrehana ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza ny fisian'ny famatsiana avy any ivelany asi avy amin'ireo mpamatsy vola atapitrisany dolara maro no ilain'ny fanjakana malagasy anarenana ny simba rehetra nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza. Ho maro ny fanampiana iraisam-pirenena raha toka manao fanambarana état d'urgence national toy ny farany teo ny fanjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miantso amin'ny siny mangarahara amin'ny fitantanana sy ny fanavaozana ny fomba fiasa eo amin'ny omday ireo mpanankanto atao renan'ny fanesorana an-talena ity sapandraraha ity tsy nisy ihany koa ny fakan-kevitra nandritra ny filan-kevitra minisitra farany teo. Abraham Randriamanana. Samy manana ny fanehoan-keviny ankehitriny ireo mpanakanto mpikambana eo anivon'ny omda na ny ofisy malagasy des droits d'auteur atao aorian'ny fanesorana ny talen'ity sapandraraha ity nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Olana ny tsy visian'ny fakan-kevitra n'ireo mpanakanto mpikambana eo anivon'ny omda manoloana ny fepetrany raisana ministera tompona andraikitra raha ny fanazavana. Ny tena mampalahelo anay le hoe izay tsy consultena mihitsy nefa zavatra mahakasika anay le izy. Izay tsy miteny hoe avereno pale aza iverenao tsany. Zavatra tadiavinay dia misy revendication nataonay any anangana komity izay tokony fandinika an'ilay izy dia tokony taterahan'ny ministera izay dia izay maniry mihitsy hoe alao mba olona izay no absurde proposition anay ny olona tondra anay eo. Izay aloha tsy d'accord hoe tonga dia ho tendritendreny zareo olona vaovao fotsiny eo fa tokony misy fifandiniana aminay. Dia raha pitso ange manangana an'ilay komite izay hikarakara fanatanterahana an'ilay résolution le réforme tadiavina iny dia hiaty zany ireo aloha hoe ahoana ny anatanterahana an'ity sy ory zany dia tsy maintsy hoentina eo ministera moa le izy. Hitsankilany mifanaraka amin'ny lalàna ny fanesorana ny talen'ny omda teo aloha ny nambarany avy eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Maro ireo lesoka hita eo anivon'ity sapandraraha ity indrindra eo amin'ny lafin'ny fitantanana antony fanapahan-kevitra noraisina. Ny talen'ny omda izay mpiara-miasa amin'ny artista rehetra indrindra moa fa reo artista izay mpikambana ao anivon'ny omda dia efa 20 taona no teo amin'ny toerana io. Lalàna no nametrahana an'io omda io, lalàna mifehy ny asa soratra sy ny kanto eto Madagasikara tamin'ny taona 570 dia ny fanjakana malagasy no mananjo hametraka sy hanala ny talehan'ny omda. Tsy nisy fanodikodinam-bola tao fa nisy tsy fahazavana loatra, tsy fangaraharana loatra teo amin'ny fitantanan-draharaha indrindra fa ny lafiny ara-bola teo anivon'ny omda. Araka ny maha epika azy établissement public à caractère industriel et commercial mikirakira vola ny dikan'izany ary tokony resa-barotra ny eo, tokony mahazo tombony ary tokony hahaleo tena lavitra be mihitsy ny omda. Tsy vitany hoe mitantana ny vola ny zony mpamorona ka mizarany zany ho an'ireo mpisitraka fa tokony mahavelo tena ny omda. Ankoatra izay, isan'ireo mpanakanto eo ambany fiahin'ny omda ihany koa ireo mpisehatra amin'ny sarimihetsika malagasy. Miteraka fantiantoka ho azy ireo tato anatin'ny taona maro ny tsy fahampin'ny fanohanana sy ny fandraisana fepetra avy amin'ity sapandraraha ity mikasika ny ady atao amin'ny osoka na ny piraty ho an'ireo sanganasan'ireo mpanao horonan-tsary malagasy. Mangataka ny fametrahana ny ofisy manokana isahana ny sarimihetsika araka izany izy ireo. Ny sarimihetsika sy ny mpira zany niaraka atao ka ny mpira aminay zany zay tsy tehiresaka an'izay tsy fantatra ny gestion mety mahazo tombontsoa tsy fantatra fa ny sarimihetsika tsisy tombontsoa azo ny sarimihetsika firy mihitsy eo amin'ny omda fa ampivobolonana mpanao sarimihetsika ny tena tediavinay. Jereo re zahay so dia tokony hanana ny ofisinay manokana ihany amin'izay zahay. Jereo le izy io ny SSM napetraka tsy sinema nametraka an'io fa ny ministera atao inona ary io. Tsy aivina efa nivoaka ankehitriny ny antso ho an'ireo maniry ny kandida ho tale vaovaon'ny omda. Tontolon'ny herinaratra kosa indray dia ampitomboana hatrany amin'ny 20 mégawatt ny herinaratra izay vokarin'ny panneau solaire ao Toliara raha toka 2 mégawatt izany teo aloha tsy maintsy hovitain ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny fanamboarana ny groupe ho ny ministra tompona andraikitra Kolo TV Toliara.
Ny aina tao anatin'ny aizina nanomboka ny zoma lasa teo ny vahoaka ny Toliara fa tiantoka maro no nateraka izany ho any mponina isan-tokantrano sy ho an'ireo mpandraharaha tao anatin'izay efatrandro izay. Nasanay zany mandrafitra. Amin'izay mitaray zahay amin'ny resaka jirama zany aminay aty zany zao tena manjeky stage. Polisy vety sisy vola miditsy le client koa mitaraina amin'ny resaka délestage amin'ny asan'le tsy vita zany. Karan'izay mahatonga anay mitaraha io. Mba ho réglé malakilaky zany le raha. Yaourt nasana drano le yaourt. Manao jus zahay. Drano le jus. Le raha mora simba lasa tsy manao zahay. Nefa ny zahay manana mpanampy. Dia mba mangataka anareo jirama zany mba hitodika kaiky aminay fa sahira zahay. Tsy zahay moa lefa jirama tampaky zahay mividy barana glasy ray aly isan'andro. Laky maly zao zahay fa nividy ray aly androany ndraiky nividy ray aly. Aiza le bénéfice. Ny karaha mampiasa zao lasa tsy ho arakinay zany. Ezahana hoe ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ny hamana tanteraka ny olona ny Toliara mahakasika ny resaka fahatapahan'ny jiro. Misy araka izany ny fitadiavana vahaolana haingana andehanan'ny jiro na mbola ho an'ny andro mazava ihany izany. Raha toa ka mbola hisy ny fahatapahana amin'ny alina eo ampiandrasana ny fahavitan'ilay milina misy fahasimbana. Misy groupe électrogène diesel nafarana avy Antananarivo ho avy aty ho ampiasaina. Eo amin'ny 2 mégawatt eo amin'ny fitambaran'izy anankitelo. Ny akoatran'izay dia ny amelona groupe anankiray ato isika misy pièce nentina raha mbola misy pièce mbola tsy ampy dia efa nanao sacrifice zay misy groupe anankiray zay miasa ao ho sacrifiena entina mamelona an'le groupe anankiray tsy miasa. Izany asa izany tsy vita vetivety. Rehefa tonga eto Toliara le avy any Antananarivo dia mety eo amin'ny 3 andro eo izy vao azo ampiasaina tanteraka. Le groupe électrogène ato zay mandeha amin'ny solika mavesatra, menaka mavesatra, raha aingana indrindra ny famelonana anazy dia eo amin'ny 10 andro ary raha tara indrindra dia eo amin'ny 2 herinandro. Ezahanay ny anafaingana izany. Manana panneau solaire mamokatra herinaratra manodidina ny 2 mégawatt ny ao Toliara. Ireo panneau solaire ireo izay nahorona no ny faharatsian'ny toetrandro. Naverina tamin'ny laon'izy ireo nanomboka ny omaly ary mbola ho hatevenina ahafahana mahazo herinaratra hatrany amin'ny 8 mégawatt ahafahana mameno ny filan'ny vahoaka ny Toliara. Mifarimbona amin'ny fanarenana ny jiro aty an-toerana ireo teknisiana sy ny jirama ary ny Enelec. Tsy maintsy ho vitaina ao anatin'ny fotoana fohy ny fanarenana sy ny fanamboarana rehetra ampilamina any Toliara hoy ny ministra tompon'andraikitra. Amintsika miteny zao dia eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 6 mégawatt eo ny filan'ny Toliara. Ny fikasana iarahana amin'ny Enelec sy ny jirama zany dia hoe manana centrale hybride 10 mégawatt opérationnel. Ny antsoina hoe centrale hybride mégawatt opérationnel dia hoe misy 10 mégawatt solaire eo fa mety manana 10 mégawatt thermique ihany koa tsika. Rehefa mitambatra izy roa dia matanjaka afaka mampiasa industrie tsika. Raha ohatra ka ny filana mitady mihoatra ny 10 mégawatt aza matahotra nareo fa anampy mihoatra an'izany tsika ary mbola mety hiditra anatiny hoe éolienne ndraiky kosa isika ao anatin'izay araka ny teneniko teo hoe mix énergétique zany zao fomba fisainantsika hybride amin'ny fomba fisainantsika fa tsy teknôlôjia tokana. Antenaina araka izany fa ilamina ny famatsiana herinaratra sy ny fitsinjarana izany ho any ny aina tao anatin'ny aizina nanomboka ny zoma lasa teo ny vahoaka ny Toliara fa tiantoka maro no nateraka izany ho any mponina isan-tokantrano sy ho an'ireo mpandraharaha tao anatin'izay efatrandro izay. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tokony tamin'ny 7 alina omaly no hitan'ny polisy teny Ambatobe ilay zazakely 3 taona nisy naka ankeriny teny Ambodivonikely ny alatsinainy lasa teo mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka mahakasika ity raha ity ny mpitandro ny filaminana amin'ny azao fotoana izao miantarandriana efa. Teny Ambatobe no hitan'ny polisy omaly tokony ho tamin'ny 7 alina teo ilay zazakely 3 taona nisy naka ankeriny alakamisy teo tetsy Ambodivonikely. Ny alina ihany araka izany no nomen'izy ireo ny fianakaviany izy ary nambara fa tsy misy ahina ny fahasalamany. Hatreto tsy mbola misy mipika ny mikasika ity raharaha ity, nanamafy kosa mitandro ny filaminana fa mitoy ny fanadihadiana mikasika izany.
etsy ankilan'izay namoaka fampitam-baovao ny CFOIM na ny Collectif des Français d'origine indienne de Madagascar nanameloka ny herisetra mianjady amin'ny ankizy amin'ny lafiny samihafa ataka izao fakanan-keriny ny tranga izao. Zaza voalohany mpikambana eo anivon'ny SFOIM lasibatra izany Jivan Riwan. Nisaotra ny rehetra izay nanaparitaka ny vaovao mikasikazy ankilan'izy ireo sy ny ezaka rehetra na ahafahana tonga amin'izao fahafahana izao. Andrasana manao izany ny vokatry ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity sy fahafantarana ireo tompon'antoka amin'ny fakanan-keriny ity. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Mbola mitohy ny ezaka izay mbola vonina ampiakatra avy ny voninahitra Madagasikara amin'ny lafiny kolontsaina sy ny mozika magnera izao tontolo izao. Zay quoi 030. Quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et profitez d'Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et nous vous offrons tout Canal Plus pendant 30 jours. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mikarakara hetsika miavaka ao amin'ny Menabelle Hôtel Antsirabe amin'ny fetiny Saint-Valentin ho avy izao. Isy ny fampisehoana manokana miaraka amin'ny Riza Ramanatoanina ny 12 ny volana febroary ho avy izao. Kolo TV Antsirabe. Amin'izao ankatoko ny fety mpifankatia izao na ny Saint-Valentin dia misy ny hetsika manokana izay nikarakaran'ny Menabelle Hôtel eto Antsirabe sy miavaka miaraka amin'ny Riza Ramanatoanina. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy faha 12 ny volana febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 alina. Ho avy zahay amin'ny hira Riza Ramanatoanina mazava ho azy sy ireo hira-pitiavana notsongaina ao anatin'ny tsara sy mamintsika dia manomboka amin'ny 7 alina antsika ny asabotsy no ilalao amin'ny Hôtel Menabelle. Efa tsindrin-daona izahay mpitendry anaky efatra no miaraka amiko amin'io dia ny mpira vavy moa Janaka Antsirabe izay mpira fototra ao amin'ny tarika. Mandritra ny adiny 3 no fampisehoana ary ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana ny hetsika izay ho tanterahana eto amin'ny Menabelle Hôtel Antsirabe. Isy ihany koa ny fanomezana omena ho an'ireo mpifankatia izay tonga mandritra io fampisehoana io ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ireo sakafo sy ireo trano fatoriana. Dia manasa antsika avy eto Antsirabe ary ifanotrina isika anava-tia Antananarivo koa satria betsaka ny lina mba hiaraka aminay amin'izany fanokafana atao mpilalao ara-mozika izany Antsirabe sy manodidina ihany koa ohatrany Ambositra maninona moa dia tokava maro fa hiara ifety sy hiara ifalitsika ao anatin'ny mozika mahafinaritra mandra-peona tsy ho ela. Araka izany dia efa vonina tanteraka ny tarika Riza Ramanatoanina anome ny sosiny tsara ary ameriny indray ireo hirana izay tsy afaka ao ambavanao. Efa tokony hisy fanavaozana tanteraka ireo fotodrafitrasa sy fanampiana ireo biby ao amin'ny parka Tsimbazaza hoy ny tompon'anaikitra. Mila tolo-tanana asia afiara-miasa amin'ny mpikaroka anefa ny fanampiana ny ireo biby. Nambinina Revela Orson. Tsy maintsy hiarana amin'ny mpikaroka izay manam-pahaizana ny fampidirana ireo biby sy fanavaozana ny parka Tsimbazaza. Hatramin'izao tsy mbola tafarina tanteraka hatreto ny parka Tsimbazaza taoriana ny fiboana sy firongatry ny valinaretina. Ny tokony ampidirina misy araka ny rehefa nilazaiko tany aloha tany hoe tsy maintsy hiarahana mpikaroka jerena tsara fa tsy ento-po fotsiny hoe tonga dia apiditra zany satria izay no angatahan'ny vahoaka ny mpanjifa maika dia maika fa eo an-dalantsika amin'izay fanavaozana sy fanatsarana izay. No amafisy ny tompona andraikitra miverina tsikelikely ireo mpitsidika na dia teo aza ny fandalovany andro ratsy teto Antananarivo renivohitra.
ary tsy nahasakana ireo mpitsidika ihany koa ny fiakarany fitipidirana. Tsy nisy fiantraikany midina amin'ny amaroan'ny mpanjifa ny fiakaran'ny vidin'ny fidirana ato amin'ny parka fa ny valanaretana sy ny andro ratsy no azotsika lazaina zany hoe facteur nampihena kely tanatin'ireny fotoana ray 2 andro reny. Ny maraina teo nisy ny fifanaovantsonio mariky ny fifanaraha-piaramiasa tamin'ireo mpiara-mombonantoka izay tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny parka Tsimbazaza ahasarika ireo mpitsidika ho maromaro kokoa. Omena asa kosa ireo mponina manodidina ireo valan-javaboary manomboka izao ahafahana mampihena ny tsindry izay miatitra amin'ireo faritra arovana. Tetika sampanjakana izay toanany Agence Française de Développement ao amin'ny faritra Diana. Inona saina? Hatramin'ny taona 2024 no makaty niazakazaka ny fanimbana ireo faritra arovana teto amintsika. Isan'ny antony mahatonga izany ny fahaverezan'ny asa ho an'ireo mponina manamorona ireny faritra arovana ireny. Nikatona ny sisy tany ka tsy nisy mpizahatany vahiny. Teo ihany koa ny fihibohana sy ny maro hafa. Vokatra ireo ny fihazana sy ny fitrandrahana ala no nataon'ireo mponina fotom-pivelomana. Nisy ny méga brigade mixte natsangana hiadina amin'ny fandripahana ala tany Antsiranana faharoa. Avy amin'izany azo sarobidy toy ny palissandre misy 270 no sarina tao anatin'ny herinandro tao Ambondro Mirefy tanàna manamorona ny parka nasional Ankarana. Ankoatr'izay mpiaza akomba tao anaty alafady tao Ankarana ihany koa no tratra. Ankoatr'ireo nisy ihany koa ny arina fandrehatra tsy ara-dalàna misa 400 gony tratehaka tao anatin'izany fepitona izany ary ireo mpitrandraka safira tao anatin'ny alafady. Ampolo no voaroroy tamin'ity fitrandrana tsy ara-dalàna ity ary mitoy ny fanadihadiana. Manoloana ireo isan'ny vahaolana no raisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana ny fanomezana asa ireo mponina manodidina ny valan-javaboary izay misy sivy ao amin'ny faritra Diana. Dia izay zany le projet mikarakara aire protégée sivy zay dia manampy amin'ny velitenan'olona amin'ny sehatra asa fiariana 10 ngeza be. Ny tantely ny voankazo ny varomanitra ny tourisme dia ny jono dia ampiarahanay zany ireo ny ataontsika ny tanjona dia hoe me tsara amin'ny velitenan'olona dia miena ny tsindry any amin'ilay aire protégée zany na le valan-javaboary. Zay zany le tanjona fanatsarana amin'ny velitenan'olona eo amin'ny 150 000 bénéficiaires zany vinavinaina amin'ity taon'ity sy amin'ny herintaona. Omena avy hatrany ireo fikambanana iny fotony ny vola raha ny fanazavana ary ny fanjakana no manara-maso amin'ny fizotry ny tetikasa. Décentraliser ny fanatanterahana anazy zany hoe karazana andrana mihitsy zany ho antsika malagasy hoe raha findrany amin'ny faritra ny enti-manana dia me tsara ve ny asa me tsara ve ny fiasa dia tena azahoam-bokatra ve ny asa atao zay eo amin'ny 3 millions d'euros no vinavinaina ho ampiasaina amin'ity taon'ity dia io vola amenay agence d'exécution, amenay ONG, amenay société, amenay gestionnaire na aire protégée tena mametrapetraka mihitsy zay fomba fiasa mba haritra le sehampiariana zany hoe apetrakay le fifandraisan'ny mpamokatra sy ny mpividy dia hatsaraina ny kalitao an'le zavatra vokarina mba tsaratsara kokoa ny vidiny. Dia anisan'ny fanarahana koa zany hoe mandorisy torina daholo mivadika formel daholo dia mba lasa fidiram-bola ho an'ny commune ihany koa. Commune 20 manodidina ireo valan-javaboary amin'ny faritra Diana no voakasika ity tetikasa kobaby ity tanterahan'ny fanjakana malagasy toana ny AFD na ny Agence Française de Développement ho fanalefahana ireo tsindry miatra amin'ny faritra arovana ao anatin'ny faritra Diana. Iverenantsika kosa manodidina ny rivo-doza haba tsiray dia ho fanampina ireo trabona no fandalovana izay rivo-doza izay dia nanao etsika ireo fikambanana vadana zandary eto Antananarivo ka alefa any amin'ny faritra vadova Fidifinaany sy faritra atsimo atsinanana izany ny ainga androany teto Antananarivo ireo solitena fanampanazana. Ainga androany ariva ihany ny fanampiana ho aterin'ireo ny commandement zany no anatitra anazy fa ny vehivavy moa tsy afaka satria ny lalana mbola be dia be tapaka dia mino sy manantena izay fa ho tonga soamantsara any amin'ireo
namanay izay traboana ny zavatra nikarakarainay teto. Efa misy anarana daholo migony tsirairay avy raha valo zareo anatin'ny fianakaviana dia efa mifanaraka amin'izay, raha efatra dia efa mifanaraka amin'izay. Ny ikongo efa misy soratra migony hoe ikongo, ny manakara efa misy. Dia manao antsoavo antsika mpiarabelona, mpiray tanindrazana manerana ny nosy. Tsy voatery hoe manana zavatra be dia be vao afaka mifampizara fa na dia kely ary rehefa atao amin'ny fo dia mahafinaritra daholo izany. Lafo hafa kosa indray dia laharana voalohany amin'ny famokarana ilang-lang manerana ny azao tontolo izao i Madagasikara saingy resin'ny Comore eo amin'ny kalitao. Antony tsy manaraka amin'ny fenitra takiana intsony ny fanodinana ilang-lang eto amintsika gato Andriatsilavo. Raha toa ka manodidina ny 50 taonina ny ilang-langy ilaina manerana tany, ny 20 taonina amin'ireo vokarina eto Madagasikara avokoa. I Madagasikara araka izany no mitazona ny larana voalohany amin'ny famokarana, ary Comore ny larana voalohany eo amin'ny kalitaon'ny ilang-lang manerana tany. Raha 150 tonnes ny consommation des besoins mondial amin'ny huile essentielle ny ilang-lang, atsika efa tamin'ny 2019 efa nahazo 92 tonnes. Dikazegny efa tsika ny voalohany fa ny qualité zegny tsika ny mbola smartavel, mbola dépassen'ny Comore satria amindreo misy extra fort, extra supérieur, dia misy extra normal. Fa atsika zegny mbola tsy tonga amin'izay satria tsy mbola tegna misy partie tsy voafehintsika tsara be zegny agnaty. Ka dia kely sisa dia tonga amin'ny tanjona atsika rehefa atsika mahazo premier producteur mondial dia zahavana koa zegny ny fomba afahana mistabiliser ny marché, ny prix, dia mba tsy hisiany refy manonga, refy mijotso fa dia mba ho stable ary ho professionnel ny exploitant ny ilang-lang ny huile essentielle eto amintsika. Nosy be no isan'ny mamboly sy manodina ary manondrana ity vokatra ilang-lang ity raha ny eto Madagasikara. Antony mampiena ny kalitao ny fianan'ny vidiny. Raha toa ka 9,000 ny kilao teo aloha, nidina ho 500 zany amin'izao fotoana, ka mampitaraina ireo mpisehatra amin'ny ilang-lang. Fanampin'izay, tsy ankasitrana ireo mpandraharaha sy mpanafatra menaka ilang-lang avy any ivelany intsony. Ny fanodonana fleurana ilang-lang ho lasa menaka amin'ny alambika mahazatra. Antony, tsy manaraka ny fenitra, manimba sy mandany hazo maro ny alambika teo aloha. Efa misy alambika vaovao natolotry ny projet PIC izay manaraka ny fenitra eran-tany, izay tsy manimba ary tsy mandany hazo. Olana mipetraka manoloana izany, tsy maharaka ny projet PIC ary maro ny tsy resy lahatra amin'ny fampiasana io fitaovana io. Tsy aivina, manodidina ny 1000 ireo tantsaha misehatra amin'ny ilang-lang ao Nosibe, izay ahitana alambika mihoatra ny 100. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo, ijery vahaolana mahakasika ity seha-piariana izay mamelona fianakaviana maro ity. Trangam-piarahamonina kosa indray dia lehilahy iray voalaza ho nangalatra sy nitondra fitaovam-piadiana noho ny fanenjehan'ny olona ateny 67 hectara tamin'ity androany ity. Rehefa nenjehan'ny mpitandro ny filaminana izy dia nitsoaka tanaty arana izany hoe kanala Andriatany ary voatifitra avy eo miantara Andrianay. Ampany zavantranga tetsy amin'ny kanala Andriatany 67 hectares io ny atoandro teo. Lehilahy iray voalaza fa nangalatra no ny fanenjehan'ny olona teny amin'ny manodidina sy ny mpitandro ny filaminana nitondra fitaovam-piadiana ity lehilahy ity. Raha ny fanazavana, rehefa fanenjehana dia nitsoraka tanaty lakan-drano Andriatany avy hatrany ny tenany ka nilomano nandroso. Ny sesisesy anefa ny torabato nataony olon-tsotra taminy saingy nitohy nandroso hatrany izy. Avy eo nitifitra azy ny polisy.
araka ny fampitam-baovao nivoaka tamin'ny pejy polisy-pirenena jola nandositra ity lavin'ny polisy ity ary andeha maly izany hoe saika ampiasa fitaovam-piadiana teny aminy izy no voatifitra. Mbola hita teny aminy raha ny nambaran'ny polisy hatrany ny basy revolver saika ho ampiasainy. Mbola misy ihany koa moa ny karohana mahakasika an'iny tranga iny raha ny fanazavana voaray. Araka ny fitantaran'ireo nanatry maso kosa indray dia nisy lehilahy roa niaraka tamin'iny voatifitra iny ary avy nangalatra vola tamina cash-point izy ireo. Resaka iraisam-pirenena kosa indray dia fombiazana ny fionana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tao Russie sy Ukraine ary Allemagne raha nambaran'ny filoha Frantsay. Nonjerena indrindra izany ihany koa ny vahaolana isorohana ny ady fanadina. Mardi soir à Berlin. Miraina ankehitriny ireo tompona ndraiky mpanjakana ao Eropa manoloana ny fiatrenan'ny krizy Ukrainiana. Miantso amin'ny fitoniana ny filoha Frantsay sy ny filoha Polonais sy ny chancelier allemand eo anatrehany toetra raha ankehitriny nandritra ny fionan'izy ireo tao Berlin omaly. Laharam-pahamena amin'izany hoy izy ireo ny fisian'ny filaminana sy ny firaisan-kina ao Eropa ho fisorohana ny fisian'ny ady. Hitsain-kilany hoentotra ny fandraisana fepetra ho an'ny Rosia raha misy ny fanohitohinana ny fiandrianan'ny Ukraine raha nambaran'ny chancelier allemand. Ho an'ny filoha Frantsay, dingana lehibe amin'ny fijerena vahaolana ny fionana tamin'ny filoha Rosiana sy ny filoha Ukrainiana nandritra ny 2 andro. Ho fametrahana ny fifanarahana sy ny fampiarana ny accord de Minsk ny taona 2014. Ho fampitsarana ny fifandonana ho Donbass faritra atsinanan'ny Ukraine. Andrasan'ny Ukraine ankehitriny ny fanesoran'ny Rosia ireo miaramila iray etsy mivondrona ao amin'ny sisitany manasaraka azy ireo. Tsy aivina, nanamafy ny fahavononany hanatanteraka ny fifampidiniana ny filoha Vladimir Poutine nandritra ny fionany tamin'ny filoha Frantsay manoloana ny zava-misy any an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka soava tsara ato alto. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.